Iverenantsika no makasika izay fikolokoloana ny tontolo iainana izay rehefa avy eo fa ny 5 Marsa ho avy izao kosa no hanatanteraka ny fetin'ny taranaka ao aminy ny FJKM Ambohinerahana synodam-paritany Antananarivo Arivomamy vaovao. Mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra momba izay ny tompon'andraikitra. Izany no kelezana aina sy ezanay satria zay mananten'Andriamanitra velona zay mpamonjy ny mino. Ary asa mafy ho an'ny Kristy ny fiombonana avy amin'ny fononao. Zany no antso ataonay amreo zanaky ny FJKM Ambohinerahana ny synodam-paritany Arivomamy vaovao anatrika ny andro ny zanakam-pelezana alahady fa 15 Marsa 2017 zao manomboka amin'ny 9 ora eny an-tanindrazana. Koa manainga zay rehetra marety antso ty ifanetana amreo taranaky ny FJKM Ambohinerahana fanantenana ho tongeny satria io no fotoana azotsika manatanteraka teny eo amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo 9 hoe anaka aoka tsy ho te amin'ny teny na amin'ny lelisika fa amin'ny asa sy ny marina. Koa mino sy mananteny zahay fa ifanetantsika ary tonga maro amin'io alahady fa 15 Marsa amin'ny 9 ora ny an-tanindrazana FJKM Ambohinerahana fanantenana. An'Andriamanitra reo mivonahitra ho antsika olona kosa fiadanana sy ny fahasoavany amin'ny fitahina. Amen.